misy ny valandresaka zay natao nandriamatoa filoha ny lazana fa tsy antony araky ny lalàna sy ny tsy fanajana ny lalàna no antony nahatonga anay solom-bavam-bahoaka hanao an'izay motion de déchéance zay fa araky ny voalazany de hoe satria zay tsy nomena 4-4 satria be debe no zavatra zay tombotsoa olo takinay ka tsy nekeny sy ny sisa tianay marimety fa efa ho roa taona latsaka izahay zay na ny filoha-pirenena na voavidy anay na ny filoha-pirenena na zay solom-bavam-bahoaka raha ny tokony ho izy efa tany amin'ny fiatomboan'ny législature no misy an'zavatra 4-4 zany marina tokoa fa fanao efa nisy teto zany hatram'izay ity législature ity no tsy nahazo ary ny teny mihitsy andriamatoa zaho zizony tsy naiky satria izy mahatsapa izy a ny fahoriam-bahoaka zahay koa maroko ny latsaka matoko voafidin'ireo faritra isanisana misy anay fahafantarany vahoaka koa fa mba mianky azy ireo mahatsapa azy ireo ary mitondraka feon'izy ireo isanandro ary de tianay mampafaka de fa tsy afaka ihambo andriamatoa filoha fa izy rery no manana an'izany monopole ny fitiavana ny vahoaka izany aza zahay foana no lazay arety dia tsara ho fantaritsika mbola idika mbola misy namana hanazava le resaka lalàna rehefa avy eo arety de tiana hazava fa tsy ny exécutif ihany fa indrindrasika andriamatoa filoha ihany ake no mitantana sy mitondra ny firenena mpitantana sy mpitondra koa izahay fa fizarana asa satria zahay mpanao lalàna ry zareo mpanatanteraka inona ny lalàna zay nandalo teto amin'ny assemblée nationale tsy milaninay satria hampandrosoana ny firenena vitanay le didinay ny fampiharana azy sy ny fampatanterana azy no tsy nataony mpanatanteraka ary mba misy ihany koa ny fifandraisana amin'izay mampitantana ny firenenanay zay mba misy ihany koa ny fifandraisanay atao amin'ireo mpamatsy vola raisiko ohatra fotsiny ny banque européenne d'investissement dia milaza aminay député amin'ny maha institution anay fa mbola tsy misy requête na nyray ara nataony gouvernementa hangatana an'ireo famatsiam-bola zay mitetina hatrany ny 1 milliard d'euros tokony hanarenana ny jirama tokony hanamboarana an'ireo lalana rehetra manerina ny Madagasikara zay mila fanamboarana maika itsika homena ndray zany tsy mangataka dia nanoratra taminay amin'ny maha institution anay ny banque européenne d'investissement hoe aiza fatao ianareo hakina ndray no tsy taika miandraky fotsiny vola tsy anjaranay député zany fa anjarany mpanatanteraka fa maninona no tsy atao